La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Enina mpitelopolo sisany mbola manaraka fitsaboana izay mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ankehitriny. Tsy misy ny tranga vaovao androany ary miamporoa ireo sitrana soamantsara. Nazava ny teniny avy eo anivany ny gendarmerie pirenena manoloana ny rara Ambovobe Androy. Olona nafarany solombavam-bahoaka anakana ny tetikasan'ny filohan'ny pirenena ireo ny fandonana tamin'ny mpitandro ny filaminana omaly. No mafisin'izy ireo ihany koa fa be ny tanàna tamin'izany fotoana no nivarotra ny tany. Mitony fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra anaran'ny fanadina-mpanjakana baccalauréat taona 2024 raha nambarany teo anivon'ny ministera tompon'andraikitra. Tsy mbola fantatra hatreto ny daty famaranana an'izany. Naneho ny fahavononany amin'ny fampitaovana ny barean'i Madagasikara ny marika fantadaza maneran-tany NEC. Omaly no nahafantarany izany teo anivon'ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena misy voka ny fikarohana fanafody iray izay miady amin'ny tsy mikaretina coronavirus. Andrana izay nataon'ny Institut de Santé Américaine. Vokatra izay sokajina izy ireo ho dingana voalohany ihany. Ny andinteniny avy hatrany. Salandra tompoko lasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao enina amby telopolo sisa no mbola manaraka fitsaboana izay mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ankehitriny. Tsy misy ny tranga vaovao tamin'ity androany ity ary miamporoa ireo sitrana soamantsara. Miantarandrianay. Vao marina fa tsy mitondra ny tsy mikaretina coronavirus avokoa ireo olona 120 natao fitiliana tato anatin'ny 420 ora farany. Omaly atoandro, hatramin'ny 2 ora atoandro androany araka izany, tsy misy ny tranga vaovao, ny ampiro kosa ireo sitrana. Zany hoe 20 zany hatreto no isan'ireo sitran'ity valanaretina coronavirus ity teto Madagasikara araka ny teninao hoe tao anatin'izay 220 andro zay. Izy ary zany ny atsika no tiliana miezaka zany ankehitriny hoe manokatra toerana hafa rehefa vonona tanteraka ny amin'izany miandro fotoana kely fotsy isa hoe toerana hafa afahana manao fitiliana zany ankoatra ny Institut Pasteur efa voalaza teto ny tompon'andraikitra teto ny hoe ao amin'ny HJR ny centre d'infectiologie Charles Mérieux Riakatso miaraka amin'ny faculté de médecine d'Antananarivo ireo rehetrarehetra ireo zany ireo anankiroa ireo efa vonona efa ary ny CICM moa efa nanao efa mitenina teto le centre d'infectiologie Charles Mérieux efa nanao fitiliana ihany koa izy 0 cas no hitany tamin'izay dia efa mivonona zany tsika aloha ny ampitombo ny hoe izy andray no tiliana fa hatreto aloha zany izay no nazahoantsika an'ireo vokatra ireo Misy enina amby telopolo araka izany no mbola mandalo fitsaboana amin'izao fotoana izao. Ho an'ireo vao marina fa sitrana, maro ireo fepetra tsy maintsy mbola arahan'izy ireo. Ankoatra ny fepetraka bendy, misy ireo toromarika hafarana ao an-trano. Etsy ny teboka maro ihany koa no arahana mialohan'ny ilazana fa sitrana ny olona iray. Ho an'ireo tsy soritra aretina mihitsy nefa mitondra an'ilay tsy mikaretina zany lazaina fa sitrana izy raha ohatra ka ao aoriana 12 andro aloha zany izy araha maso ka tsy soritra aretina vaovao ohatra hoe niditra izy mandrapahatonga ny tapitra ny 12 andro tsy soritra aretina intsony zany hoe mijanona tsy soritra aretina matanjaka ohatra antsika sy Babi Stéphane zao dia atao PCR voalohany aloha izy zany hoe tiliana indray zany izy akana ao anaty fototrorona ao anatin'ny oronao moa zany dia any amin'ny faratendany anaovana izay prélèvement zay izy dia reny indray zany jerevana le tsy mikaretina zay le PCR le tenentsika matetika eto. Rehefa tsy ahitana tsony iny anankiray iny dia tsy mionona amin'izay fotsiny fa mamerina indray 2 andro aorianan'izay dia mamerina an'izay fitiliana fandroana izay zany dia raha tena mbola tsisy ihany koa iny fandroana iny dia izay zany atao hoe sitrana izy raha tsy nisy soritra aretina miandry tapabolana aloha. Ho an'ilay olona nisy soritra aretina indray dia farafahakeliny ao anatin'ny 7 andro zany no anaraha-maso azy Hatreto araka ny tarehimarika avy amin'ny CCOI Vato. Mitotaly 723 ny fitiliana momba ny coronavirus vita ho an'eto Madagasikara. Tsy misy atahorana ny ain'ireo marary na ilay manao forme grave, tsy misy ihany koa ny maty.
Lehilahy ray 12 taona antsoina hoe Lamano voaroroy amin'ny fakana-keriny ilay teratany vahiny Anil Karim teny Ambohibe Ilafy farany teo. Nivoaka androany avis de recherche ho azy ary lehilahy volona 200 tapitrisa ariary no tambiny apetraky ny gendarmerie amin'ny fisamborana ny lama. Ivrisaka. Taorian'ny fakana-keriny ilay teratany vahiny Anil Karim teny Ambohibe Ilafy ny alatsinainy fa 17 volana lasa teo. Miroso ny asa fikarohana sy ny fanadiadiana ataon'ny sampandraramsana ny elokabevava sy ny maro hafa. Lehilahy ray 12 taona nandray anjara tamin'ny trangana fakana-keriny nanomboka ny taona 4 ary voalaza ho tompon'antoka tamin'ny fakana-keriny any Anil Karim ihany koa androany no namoahany komandon'ny gendarmerie didy fikarohana. Misy ny lehilahy vola 200 tapitrisa ariary napetraky ny gendarmerie ho tambony fisamborana azy. Ramandiamanana Norbert na zay fantatra amin'anarana asa moa anarana anatiny filaza azy hoe lama. Io zany zao dia isan'ny olona tena karohina mafy mihitsy ary ny fitondram-panjakana amin'ny lalan'ny gendarmerie zany dia nametraka tambiny 200 tapitrisa ariary ho an'ny fisamborana any olona io. Raha misy zany manam-baovao mahakasika an'izay dia tena raisin'ny gendarmerie an-tanana mihitsy tsy ho fantatra akory ny mpanomeny vaovao fa tsy maintsy arovana ary dia izay kosa dia anao zay tratran'ny herinay zany mba ahafahana anao ny fisamborana ny olona io. Miantso ny fiarahamientany rehetra araka izany ny lehibe ny fibaikona ny gendarmerie pirenena amin'ny fanomezana vaovao mahakasika ny fakana-keriny any Anil Karim, indrindra ny momba ny Ramandiamanana Norbert na lama izay namoahana didy fikarohana. Namafisiny hatrany faharovana ary hotazomina ho tsy ambaratelo izay manome loharanom-baovao marim-pototra momba izay. Nazava ny teniny teo anivon'ny gendarmerie pirenena manoloana ny raha Ambovombe Androy. Olona nafarany solombavambahoaka anakana ny tetikasa ny filohan'ny pirenena ireo ny fandona tamin'ny mpitandron'ny filaminana omaly. No mafisin'izy ireo ihany koa fa be ny tanàna tamin'izany fotoana no nivarotra ny tany. Gaeton Andriatsina. Mitoy ny fisamborana ireo piraitsy-kombakomba tamin'ny fifandonana izay namoizana ain'olona tao Ambovombe Androy omaly. Androany, voasambotra ilay mpapetrano ireo olona nafarana anankirotana. Ireo olona nafarana ireo raha ny loharanom-baovao azo izay efa tonga tao amin'ny tanàna Ambovombe Androy nanomboka ny alatsinainy lasa teo ary navondrona tamina toerana iray mialohan'ny anatanterahana ny iraka nampanaovina azy ireo. Nanamafy ihany koa ny ao anivon'ny gendarmerie pirenena androany fa tena olona nafarana ireo fa tsy ponina ao Ambovombe Androy akory. Ankoatr'izay, nilaza ny zandary fa nibe ny tanàna tamin'izany fotoana no nivarotra ny tany ary efa nisy fampiresahana sy fandraisana tanana ireo olona mipetraka teo amin'ny tany mialohan'ny herisoana amin'ny asa. Tsy olona avy ao an-tanàna Ambovombe izy io satria tsy fantatra mihitsy hoe iza ilay olona. Fa ireo zany ilay isan'ilay mpikaramanady zay natsony ilay solombavambahoaka anankiray zay natsony mba hanao ny fanohanana ny tsy anatanterahana anio atao hoe solotrasa ny fitondram-panjakana zay anangana tsena lehibe anankiray ao Ambovombe Androy io. Ny zavatra nisy dia tsotra. Misy toerana anankiray nampiasaina natao tsena ka rehefa nandalo tany ny filoham-pirenena dia nampanantena fa hanangana tsena manara-penitra eo amin'ny toerana io. Io toerana io zany dia toerana malalaka anankiray ary misy trano eny amin'ny sisiny izay eno zany tatoriana fa ohatran'ny efa misy ny varotra. Zany hoe tsy fantatro moa zany na ny solombavambahoaka tamin'izany na ny be ny tanàna tamin'izany no nivarotra ampahan'ireo tanyreo tamin'ny olona izay mipetraka teo amin'ny manodidina teo. Ireo olona reo zany no ohatran'ny hoe tsy nanaiky ny hiala teo amin'ilay toerana satria efa nandoa an'izay vola zay hoe nividianana an'ilay tany. Raha ny tena marina nefa dia ilay tany tsy mbola misy na fa mbola misoratra tanteraka amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany. Ka izay zany ilay zavatra nitranga rehefa ho avy ilay fotoana hananganana an'ilay tsena dia tsy maintsy esorina zany ireo olona reo. Tsy ny esorina mata fotsiny amin'izao ireo olona reo fa efa nisy zany ny fijeriana manokana mahakasika ny fifindrahan'izy ireo amin'ny fotoana izay ialany eo amin'ilay toerana io. Araka izany, noraisina tanana avokoa ireo mponina voakasiky ny tetikasa fa tsy araky ny feo ahely ety sy aroa eny anivon'ny fiarahamonina sy ny tambazotra an-tserasera. Miroso ny asa.
raha ny loharano-baovao azo mbola maro ny olona karohina amin'izao fotoana taoriny ny fifandorana tao Ambovombe Androy omaly. Mitoy ihany koa ny fanadihadiana ataon'ny mpitandro filaminana ahafana manasazy ireo tompon'antoka tamin'izany. Tsy mbola nahazo ny karama nandritra ny efa-bolana sy tapany mpiasan'ny orinasa Kromita Malagasy hatreto. Raha tsy nahitana vokany ny fionana niarahan'izy ireo tamin'ny tompon'andraikitry ny orinasa sy ministera piay mitodika amin'ny fanjakana ny mpiasa ankehitriny. Tsy mbola naharain'ny karama nanomboka ny tapaky ny volana Desambra 2022 hatramin'ny volana Aprily zao ny mpiasa rehetra anivon'ny orinasa Kromita Malagasy. Efa nisy ny fionana niarahan-piasa tamin'ny tompon'andraikitry ny orinasa sy ny ministera pia. Hitadiavam-baolana momba izany nanomboka ny volana Febroary, saingy tsy nahitam-boka ny hatreto. Toy ihany koa ny fangatahana ireo tamin'ny fanjakana handray an-tanana ny fandoavana ny karama. Araka ny taratasy laharana ohatraohatra 7 tsipika ohatra 3 tsipika 22. Ny 4 Martsa izay mbola namafisina ny 2 Aprily lasa teo. Miverina mampatsiahy ny fanjakana ny fangatahana nataony arak'izany ny mpiasan'ny orinasa Kroma, indrindra anatin'izao fahasahiranana lalovany firenena izao. Noho izany rehetra izany dia mbola mameriny etona ny andraisan'ny fanjakana andraikitra feno ny fandoavana ireo karamatsy vola ireo izahay satria tsy hita nonoa ny fahasahiranana sy ny fahavoazan'ny mpiasa vokatra izany. Ny tsy fandraisana karama amin'izao vanim-potoana isy ny valana aretina eto amin'ny tany sy ny fanjakana izao dia ny Covid-19 izany ny tazomoka ary ny pesta. Mango fotsiny tsy fahafanay mampiana-janaka ny mandofa trano latsaka anatin'ny fahasairana tanteraka ny mpiasan'ny Kroma isa amin'izao fotoana izao. Tsy mbola nahazona fanazavana hatreto ny tompon'andraikitry ny orinasa sy ny ministera pia. Isan'ny orinasa nandray anjara mavitrika tamin'ny famahanan'olana teto amin'ny firenena nandritra ny fitondrana ny fandimbo ny orinasa Kromita Malagasy. Tokony hitovy raha ny fanazavana ny famahanan'olana eo amin'ny samy orinasa mpanjakana. Toy ny Jiramasiny ary Madagasikara izay efa nahitana fidirana antsehatra avy amin'ny fanjakana, na izany tamin'ny fandoavana karama sy ny maro hafa. Ny atsara ny kalitaon'ny lavanila eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha tokany hena ny vokatra raha oharina tamin'ny roa taona lasa izay araka ny nambaran'ny filoha-hevitry ny plateforme nationale de la vanille. Tsy misy fiantraikany amin'ny fanondranana ny vokatra kosa ny fisian'ny coronavirus. Miantarandriana. Vinavinaina tsy ho latsaky ny iray faingo enina ny taux de vanilline ambany indrindra ho an'ny vokatra lavanila eto Madagasikara amin'ity taona ity, raha ny fanazavan'ny filoha-hevitry ny PNV na ny plateforme nationale de la vanille. Ny atsara ny kalitaon'ny vokatra araka izany. Tsara indray ny vokatra tamin'ity, ny mahatsara azy. Rehefa vitsivitsy manko ny voan'ny vanille amin'ny fotony anankiray, lasa maventy be le gousy, mitombo le gousy, tsara be le vokatra. Taux de vanilline amin'ity taona ty, taux de vanilline normal manko 1.8. Fa 1.6 angambany 1.6, 1.8 zay angambany mety farany ambany raha ohatra ka tsara ny qualité voatazona tsara ny fatozan'ny la vanille. Tamin'ny taona 2003 regny latsaka be ny taux de vanilline agny 0.8, 0.6. Ny hena teo amin'ny 520 isanjato eo voarina amin'ny famokarana roa taona lasa ankilany ny famokarana Madagasikara lavanille. Izany hoe raha toka mandinina ny 2,000 sy 2 taona ny vokatra naondrana ny taona 20 sy 2,000. Ny hidina mandinina ny 7,000 ka hatramin'ny 2 taona ny taona lasa ary vinavinaina ho takizay ihany koa ny totaliny amin'ny 2 taona ity araka ny tatra avy amin'ny PNV hatrany. Zao manko mananara ary nataty azy natany amin'ny fahatrambanja, ohatran'izay mafana loatra indray misy fotoana mafana be tsy sorany, lasa mihintsana zany le fleran'ny la vanille, lasa mihena kely vokatra. Komandy ohatran'ny vitsivitsy satria ny feran'ny fanjakana ho $350 zao ny vidin'ny vanille à l'exportation. Ka rehefa rehefa somary mihenitra kely zareo zay fameran'ny fanjakana vidin'ny vanille zay. Eo amin'ny $250-300 mampisakin'ireo sahin'ireo mpanafitra la vanille reo amin'ny kilo à l'exportation. Eo amin'ny $300 zany tena sahin'zareo. Nefa fanjakana mety hoe tsy maintsy vidin'ny $350 zareo ohatran'ny mihenitra hely izy. Hatreto tsy misy fiantraikany amin'ny fanondrana antsika ny ivelany sy ny coronavirus.
Nitoehatrany ny fanondranana. Etsekilan'izay manohana ny coopérative lavanila eto Madagasikara ny USAID amin'ny alalan'ny fiarahamonina vaovao GDA na ny Global Development Alliance. Misy ny tetikasa SVPN na ny Sustainable Vanilla for People and Nature izay aharitra 3 taona ary mitentina 3 tapitrisa $, avatsy ny USAID vola. Miompana amin'ny fikajiana ny zava-mananaina, ny fiarovana ny ala tsy ho potika ary ny fanatsarana ny fiveloman'ny tantsaha amin'ny alalan'ny famokarana lavanila amin'ny fomba maharitra any amin'ny faritra Sava sy Analanjirofo ity tetikasa ity. Tanjona ny anatsarana ny fiveloman'ny mpamboly miisa 3,000 sy iarovana ny zava-mananaina eto Madagasikara. Ampitombo ny famokarana lavanila tsara kalitao izay anatsara ny sanda toetry ny tantsaha eo anatrehan'ny fiovaovan'ny toetry ny andro ary ireo zava-doza hafa toy ny COVID-19 amin'ny alalan'ny fiantohana ara-pahasalamana sy ny fidirana eo amin'ny sehatry ny tahiry sy ny fampindramam-bola ary anamafy ny coopérative anatsara ny fampidiram-bola ny tantsaha sy ny fiainana ara-toekarena. Mitoy ny fizarana Covid Organics eto andrenivohitra sy ny manodidina. Ankoatra ny fizarana ho an'ny isa-tokantrano, isan'ny imasoan'ny fitondram-panjakana ny fizarana izany eny anivon'ny sekoly ho an'ny Sisiko Ambohidratrimo, ny CEG Talatamaty sy ny lycée Ambohidratrimo indray no nahazo izany. Michel Arnardo. Tsy mijanona ny fanapariana ny Covid Organics isan'ny masoa ny fitondrana ankoatra ny fizarana isam-pokotany ny fizarana izany eny anivon'ny sekoly izay efa manomboka miverina tsikelikely. Raha ny fanazavana ho an'ireo sekolim-panjakana teto mizotra araka ny tokony ho izy ny fanentanana amin'izany entina miady amin'ny fiparian'ny valanaretina coronavirus. Sekoly mijerena rehetra dia hita fa manaraka sakasian-davany ny toromarika hoentina edina amin'ity valanaretina COVID-19 ity isika. Ary dia matoky isika fa ho resika ity valanaretina ity. Anetana sika rehetra, mpianatra, mba hanohy hatrany ny toromarika edena amin'ity valanaretina ity. Satria hita hoe efa tena maharaka tsara an'izany ianareo araka ny hita tamin'ny sekoly maro izay nilalovanay. Ho an'ny teto amin'ny Sisiko Ambohidratrimo, ny teto amin'ny CEG Talatamaty sy ny lycée Ambohidratrimo no nanohizana izany. Nanamafy hatrany ireo tompon'andraikitra ny amin'ny anarany ireo rehetra misitraka izany ny toromarika fisotroana azy. Mbola manamafy izahay fa ity vokatra tambavy vitan'ireo manam-pahaizana malagasy ity dia manampy asika be dia be andresena an'izany valanaretina izany. Everina fa hiamafy ny hery fiarovana ao amintsika. Ka mahakilasy famaranana anareo dia tanina koa ianareo hanetana indrindrandrindra ny any amin'ny isa-tokantrano ny any amin'ny fiarahamonina satria efa lehibe nareo. Mahafantatra tsara ianareo ny vokatra ny ateraka ity valanaretina ity ka dia manetana antsika mba hanampy amin'ny fanentanana. Raha ny fanazavana singa iray mampitombo ny hery fiarovana ny Covid Organics, mitohy hatrana nefa ny tokony anajan'ny rehetra ireo fepetra ara-pahasalamana napetraka. Mitovy fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra hanala fanadina mpanjakana baccalauréat taona 2024 raha nambarany teo anivon'ny ministera tompon'andraikitra. Tsy mbola fantatra hatreto ny daty famaranana amin'izany. Abraham Randriamana. Afaka manohy fisoratana anarana ireo mpianatra hanala ny fanadinana baccalauréat 2024 tsy mbola nahavita izany raha ny fanazavana nentiny teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony raha toka tokony androany ny daty famaranana izany. Ny fisian'ny coronavirus eto Madagasikara eo ihany koa ny fisian'ny fihibohana izay tsy nahafahan'ireo mpianatra nanao ny fisoratana anarana no antony nanemorana ny daty famaranana ny fandraisana ireo antota-taratasin'ireo mpiadina raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Enina tsara ny fitaintainan'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra satria androany 30 avril 2020 no tokony farany fametrahana ny dossier ny candidature ny mpianatra izay hanala baccalauréat. Nefa moa iarahantsika malala
ny zavatra mandalo eto amin'ny firenena sy eran'izao tontolo zao amin'ity arety mandoza coronavirus ity. Eo nisy confinement zay tsy ahafahana mivezivezy ka noho izany dia ambara etoany fa mbola mitohy tompoko ny fametrahana ny dossier candidature ny mpianatra anala baccalauréat. Mitohy iny amin'ny toerana izay fanaovana an'izany fa tsy maintsy tonga any amin'ny office du bac ny dossier. Manentana ireo ray aman-drenin'ny mpianatra sy ireo mpianatra analan'ny fanadinana baccalauréat tsy mbola nisoratra anarana ny eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony anatanteraka izany ato anatin'ny fotoana voafetra. Ho ambara tsy ho ela atoato ny daty izay famaranana ny fametrahana ny dossier ny baccalauréat. Ka noho izany iangaviana antsika ray aman-drenin'ny mpianatra sy ny mpianatra izay nala fanadinana baccalauréat mba tsy hiandry tompoko ny andro farany vao metraka n'le dossier fa izao zany dia tohizo ny fanaterana ny dossier ny inscription ny candidature ny mpianatra izay anala baccalauréat. Araka izany tsy mbola fantatra treto ny daty hamaranana ny fandraisana ny anaran'ireo mpianatra anala fanadinana baccalauréat. Lafo mavao hafa kosa indray misy andian'olona manakorotana isaky ny commune ao amin'ny district na Tsimondrano. Hoy ireo ben'ny tanàna sy solombavam-boaka ary lehibe ny district izay nampiantso mpanao gazety amin'ity androany ity. Tokony hitandrana ny rehetra hoy izy ireo. Kaiton Andriatsila. Ny talatalasa teo nisy korontana teny amin'ny commune na Tanjombato, Omaly, nisy ihany koa tao amin'ny commune na Karobato ary ny maraina teo teny amin'ny commune na Soavina izay samy Atsimondrano avokoa. Mitovy ny hetsika natao, mitovy ihany koa ny fitakiny. Zavantranga teny amin'ny commune Karobato moa zany Omaly ariva dia nitrangana andian'olona maro izay niainga avy any amina fokotany anankifito anivon'ny commune Karobato nitarihany tao anatin'ny fokotany Nakadinandrina nentina nanantona ny commune ary nampiorakorana hoe nony izahay omeo ny vatsitsindra. Ho ana Karobato manokana nisy ny fitorahana fiara sy fikasana hamaky ny tranon'ny ben'ny tanàna. Raha ny fanazavana manodidina ny 2,703 alina ny mponina amin'ny commune na Karobato izay mizara amina fokotany miisa 7. Ny fanampiana voaray ho an'izy olona nefa miisa 3,700 ary miisa 5,700 ho an'ireo mpanasa lamba izay nozaraina ho an'ny fokotany miisa 7. Manoloana an'ilay 39 862 sy ilay 545 plus 353 mazava ho azy fa tsy asehaka ny olon-drehetra ny vatsy izay alefa ny fanjakana. Mbola misy ny anjaranay amin'ny resaka vatsy ho an'ny sahirana izany rehetrarehetra izany dia mbola eo am-piandrasana. Efa misy olona omanina anakorotana isaky ny fokotany ao anatin'ny commune tsirairay avy raha ny fanazavana. Tadiavina ho simbaina ny ben'ny tanàna ato anatin'ny district ny Tsimondrano tsy akanavaka ny ilazako an'io. Ny tranga koa zany tato ambany ala Omaly Andranotra zany hoe any amin'ny fokotany misy anay ireo zany dia efa misy olona andefasana message manamboatra pancarte manamboatra banderole atsangana ao anatina fotoana ao anatin'ny intravitsy dia miara-mandeha manatona ny commune dia ampitaina aminareo zany fa efa fatapatatray ny olona manao an'io dia ho avy amin'ny fotoana mahamety azy amin'ny fampahafantarana atao anareo. Manomboka mivaha ny confinement amin'izao fotoana. Mizotra miandalana ihany koa ny fanarenana ny andavanandrom-piainan'ny mponina. Na izany aza tsy maintsy hojerena ny fanampiana ireo fianakaviana marefo. Ny tenako amin'izao fotoana izao dia efa mifampiresaka amin'ny task force hoe mba aleo mba hampiana ilay tohana ho ana Tsimondrano satria raha mihoatra amin'ny isam-ponina eto Tsimondrano izay efa mananika ny amin'ny 900 000 habitants any dia vitsy zany le zavatra tonga aty dia mba nangataka zany zay mba aleo mba jerena le Tsimondrano. Izay mitenenako hoe mila mifampiresaka foana antsika ary mila tony ny vahoaka marina fo anatin'ny fahasahiranana antsika amin'izao fotoana izao fa aleo manana fahasalamana tomombana tsara dia milamina tsara miaina tsara tsika toy izay hoe misy ny sasany mety manam-bola misy atao nefa ao anatin'ny tena aretana. Manoloana izany nanamafy ny lehiben'ny distrika fa tokony hanaja sy hanaraka hatrany ireo fepetrara-pahasalamana rehetra ny mponina ao anatiny fitoniana.
dia entin'ny fanentanana ihany koa atsika vahoaka dia ny hoe aoka isika mba hiandro tantana ilamina tsara ao anatin'izany lamina rehetra izay hipetraky ny fitondram-panjakana izany fa tsy sanatria anaiky ho voaviravirany ny hevitra maro samihafa izay miteraka korotana fotsiny amin'ny fiarahamonina andavanandrotsika izay tsara ny manamarika fa isika vahoaka ihany no sahirana ao anatin'izany fikorotanan'izany. Mpangataka sy marary hoditra mihoatra ny 200 no nitolorana fanampiana tao Tomasina amin'izao ady atao amin'ny Covid-19 izao. Fanampiana vokatry ny fifanomezan-tanana avy amin'ireo mpandraharaha mpanondrana vokatra jirofo ao anatin'ny faritra Atsinanana sy ny fikambanana zanatany avy any Paris. Gaëtan Andriatsila. Odety firy taona? Polo tamin'ny Robert. Aiza nareo mipetraka? Izy koa vopeny tanàgnana. Koa tragno izy koa zapetraka zao. Tsy manofa trano zany? Mbona rinyany firimbana faratsy, rapaka ambany faratsy. Dia izy mikarakara anao? Magnano tegna. Tsisy. Inona ny fivelomanao zany? Mandeha mangataka be firafitra naviany laliny tsy afaka tsara nandeha. Tsary afaka antsafaka ry zegny aky. Dia izy manome sakafo anareo zany? Magnano tegna to. Mihoatra ny 200 ireo olona marary hoditra sy mpangataka no toloran'ny vondron'ireo mpandraharaha mpanondrana jirofo fanampiana vary sy voamaina ary savony sy siramamy tao Toamasina. Tao Pangalana, fokotany Antsirapasika no nanolorana ireo fanampiana ho an'ny marary hoditra ary tao amin'ny kianja mitafo Soavita no nanomezana ho an'ireo mpangataka amirenireny. Toerana izay namaitrana vonjimaika ihany koa ireo mpangataka ireo amin'izao fotoana ny fihiboana izao. Zareo dia fikambanana zanatany maro misy mipetraka any ampitan-dranomasina zany fa mahita an'izao fahasahiranantsika zao ary rehefa nitantaregna hoe misy fianakavianantsika koa ny akato sahirana amin'izao fisiny resaka valanaretina Covid zao tsy nisalasala zareo nandefa fanampiana amin'ny zareo mipetraka aketo dia tonga ny fanampiana dia isoratsika amin'ny anarany commune urbaine Tomasina sy vahoakan'ny Tomasina manontolo dia misaotra betsaka izahay fa tena hoe mahala fahasaranana izao fihetsika ataonareo zao. Tamin'ny alalan'ny ben'ny tanànan'ny Toamasina Andriamantora Kotonirinana Antenaina no nandraisana ireo fanampiana ireo. Fanampiana vokatry ny fifanomezan-tanana avy amin'ireo mpandraharaha ara-ekônomika, mpanondrana ny vokatra jirofo ao anatin'ny faritra Atsinanana sy ny fikambanana zanatany avy any ivelany. Efa misy ny fepetrany raisin'ny fitondram-panjakana mahakasika ny fanemorana ny teteandro fandoavana ny sara ny mpikambana izay tokony alohan'ny orinasa tsy miankina eny anivon'ny KNAPS sy ny OSTI. Tsy mandray izany fangatana izany anefa ny avy eo anivon'ny OSTI raha ny fitarainan'ireo orinasa maro. Ny alarana eo. Nisy ny fanambarana nataon'ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara nandritra ny valandresaka nataony tao amin'ny televiziona malagasy ny 14 marsa lasa teo. Mahakasika ny fanemorana ny tetiandro fandoavana ny saran'ny mpikambana izay tokony alohan'ireo orinasa tsy miankina any amin'ny KNAPS sy ny OSTI. Koa satria betsaka ny olona milaza amin'le hoe nakavola tany amin'ny banky dia ahoana ny fandovana ny reny. Eto ihany koa aza dia miteny hoe ho raisiko ny andraikitra fa tsy misy ihany koa mandony échéance na ny vola tokony maloha fa dia tsy maintsy ho ajournena amin'ny volana tokony manaraka raha mbola mitatra dia ho hitantsika eo izany zavatra rehetrarehetra zany. Eo ihany koa ny resaka fandoavana ny KNAPS sy ny OSTI ho an'ny orinasa indray zany. Tsy izany anefa no mitranga amin'izao fotoana, tsy mandray mifangatahana fanemorana ny tetiandro fandoavana ny saran'ny mpikambana avy any amin'ny orinasa ny foiben'ny OSTI. Tranga izay mifanohatra amin'ny fepetra noresin'ny KNAPS araka ny fitarainan'ireo orinasa maro. Raha nangataka fanazavana teny anivon'ny foiben'ny OSTI mahakasika izany ny mpanao gazetin'ny Cool TV androany, tsy nety nandray azy ireo ny tompon'andraikitra teny an-toerana. Mipetraka hatrany araka izany ny fanontaniana izay nitadiavana valany teny amin'ny toerana nanoloana ity tranga ity. Inona ny mahatonga ny OSTI tsy handray ny fangatahana ataon'ireo orinasa? Andrasana hatreto ny fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny OSTI manoloana izany. Andrasana ihany koa ny fanaraha-maso avy amin'ny mpitondra fanjakana amin'ny fanatanterahana ireny fampanantenana nomen'ny filohan'ny Repoblika ireny.
tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay nataontsika mahakasika ny raharaha fampitaovana ny bareny Madagasikara. Eo ihany koa ny tranga hafakely tany Antalatany rehefa avy eo ary. Fepetra iarovana amin'ny coronavirus, fadio ny mikasika ny vava amin'ny tanana, na mikosikosoka maso, na mikasika tarehy. Alaviro aminao ny coronavirus, arao ny fepetra. Cool TV FM, miaraka aminao. Bic 200 étiles. Bic Confort 2. Bic 300 étiles. Bic Flex 3. Bic Flex 4. Pour plus de confort, adoptez la mousse et le gel à raser Bic. La terre riche. L'herbe fraîche. Beaucoup d'attention pour nos troupeaux. Et le savoir-faire malagasy. C'est tout ce dont Socolé a besoin pour vous offrir le meilleur. Toujours fait avec le vrai et bon lait frais d'un Tirabé. Socolé, le goût du vrai. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. We love chocolate. Mila crédit nafindray Telma ianao. Afaka terina any an-tranonao zany. Telma Kif Plus 4G efa misy WhatsApp, Facebook, YouTube, Google Assistant ary Telma et moi. Misy hotspot Wi-Fi afaka izaranao connexion amin'ny olona 10. Batterie matanjaka mahatratra amin'ny 3 andro ve zao. Telma Kif Plus 4G amin'ny vidiny 69 000 RTTC monja. Manomboka zao. Raha mila crédit nafindray Telma ianao dia afaka terina isakafo any an-tranonao. Makanesa ao amin'ny tranokala na page Facebook isakafo na antsoiny 034 11 808 80. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic, isanandro. Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika. Mitaky fiona atao anatin'ny 420 ora amin'ny fanjakana ny fikambanan'ny mpitatitra olona atao anatin'ny zone urbaine, suburbaine, régionale sy nationale. Maro ireo olana sedrain'izy ireo ka itakina vahaolana azo tsapain-tanana raha ny fanazavana azo io na saina. Amin'ny zotra régionale sy nationale. Ohatra amin'izany ny ireo nangatahana ny mpandity vary ho any Ambatozaka avy amin'ny faritsy ny Vakinankaratra. Zay tereny manam-pahefana fotsiny tompona andraikitra amin'ireo faritra ireo fa tomin'ny tomobile zay te hitatitra azy ka omeny autorisation any amin'izany destination aloatra mangoro zany.
betsaka ireo tomobila zay tsy ao anatiny manatanteraka ny asanay toy ny fiarakely, ireo fourgon, ny camion zay mitatitra olona nefa dia mahazo lalana ihany ary afaka mandeha ihany mampiatra an'izany mitatitra ny olona nefa izahay dia tsy avela hanao ny asanay ny angataka ny resaka amin'ny andriamatoa filoham-pirenena satria izy ny ray aman-dreny faratapony mangataka ao anatin'ny 4 ora no anatanterahana izany fangatana fionana sy firesahana amin'andriamatoa filoha zany. Santionana amin'ireo olana sedrain'ny taxi be sy taxi brosy eto Madagasikara ireo hatramin'ny nidirana tamin'ny amiana ara-pahasalamana raha nambaran'ireo mpisehatra androany teny ambaranjana. Ireo mpitatitra ao anatin'ny zone urbaine, suburbaine, régionale sy nationale no nanao fanambarana iombonana mitaky ny fionana amin'ny filoham-pirenena ahafahana mamaha ireo olana. Nandritra ny fivoriana ireo mpitatitra tonga teny an-toerana ny ministry ny fitaterana sy ny teo anivon'ny ATT niaino ny marary ireto mpitatitra. Ny asanay no salovan'ny ny olona hafa. Izany hoe misy ao clandestin manao ny asanay, misy ao fiaratsotra légère, misy 4x4, misy starex, misy car manao ny asanay. Marina misy taxi bus ihany koa mangalady manao an'ilay asa. Ao anatin'izay misy autorisation délivrée ny préfecture. Ny autorisation zay délivrée ny préfecture nefa rahantsika malala hoe izy aby ireo mahazo autorisation. Voalohany ny olona manana marary ho entina sy ny manana razana. Ny autorisation hitanay anefany izay mandeha any amin'ny lalana transport des élèves amin'ny 18 places nefa 18 places le tomobile. Manoloana izany rehetra izany nanambara ny ministra fa misy ny vahaolana ao anatin'ny foezaka misy kosa ny tanterahana mandalana. Matoa tsy ampirehetra sakafo na national na ny volo domestika dia misy antony ara-pahasalamana ao. Raha za fa miteny hoe fa misy ny plan de mitigation, misy ny plan d'urgence sociale, ndresaka ino ndresantsika teo andresanareo hoe fanampiana ny chauffeur. Za fa miteny anareo fa napetraka ny dossier efa vita efa any izy fa manaraka ny isan'andro fitsika zany maika be ny tena ny sy tsy vita raha-pitso. Androandro voasony ihany koa ny momba ny chauffeur asiany tamin'ny firenena nombe folo sasany. Zany atoato zany vovoka izy vazazo disponible aminay farany izy. Zay ny mahatonga an'io izy mila miara-miasa tsika fa no moment donné mety hoe tokony miaraka manao an'le action koa tsika. Fa tsy hoe zay reny manao an'le action satria mifanarapeo tsika. Itoy ny fitadiavam-baolana raha nambaran'ny ministra tompon'andraikitra isoroana ny fatiantoka eo amin'ny mpandraharaha, ny mpamily sy ny receveur, ny fanjakana ary ny vahoaka malagasy. Nahazo fanampiana avy amin'ny congrégation indienne zanatany malagasy ministeran'ny filaminam-bahoaka ho fanampiana ny polisy pirenena amin'ny asany antony fanomezana raha ny fanazavana azo io na zay. Vary zato kitapo, savony zato baoritra, takombava misy 3,000 sio koveta no natolotry ny mpikambana eo anivon'ny congrégation indienne zanatany malagasy ho an'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka androany teny Antanimena. Tolo-tanana manoloana ny andraikitra makady raisin'ny ny polisy pirenena amin'izao vanim-potoana izao no antony fanomezana raha ny fanazavana. Natolotra androany moa ny misy vary, misy masque, misy savony, misy fitaovana seau sy bassine ilaina andavanandro zany. Ka izy io moa araka hoe ndresana to dia hoe fanomezan-tanana mba hiara-mahita zao ny ady atao amin'ity resaka aretina eran-tany ity dia hiara-mahita moa ny polisy pirenena zany miezaka ka nisy zama zany nahatsiaro tena fa hoe mba mitrona ny anjara brikany zany mba hifanomezan-tanana mba hiatrehana amin'ny ady atao amin'ny coronavirus andavanandro. Famporisihana ny ministeran'ny filaminam-bahoaka amin'ny asa sahany izao fanampiana izao ho ny ministra tompon'andraikitra izay nandray ireo fanampiana. Ny polisy pirenena dia andro sy alina dia miezaka mandrakotra ny tanàna mba ahafahana mametraka ny fiarovana vahoaka sy mifananany amin'izao andro ny anatin'ny fiboatsika izao. Ny polisy pirenena dia nandray ny fepetra hoe ame sakafo masaka ny polisy miasa amin'ny alina indrindrandrindra ka ny fanampiana fanomezana vary ohatr'izao zany dia ahafahana sahady mitondra an'izay fanatanterahana ny asana izay. Eo koa moa reto masaka sy savony reto izay ahafahana manampy ny fepetra fanadiovana eo anivon'ny polisy pirenena koa sy izay moa mandray olona
dia ahafahanay manena ihany koa fiparitany otrikaretana eny anivon'ny Braon polisim-pirenena. Itony fampandriana fahalemana sy ny fanakekezana tran'ny vahoaka hoy ny eo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ary ho amafisana ny ady manoloana ny tsy fandriam-pahalemana mihamahazovahana amin'izao fotoana izao. Tsy misy intsony ny mpampanofa fiara raha vao nitranga ny confinement sehatra izay miankina betsaka amin'ny fizahantany velotaraina vokatr'izany ireo mpandraharaha ny alarana Evson. Tojo fahasahiranana ireo mpampanofa fiara raha vao nitranga ilay hame anara-pahasalamana manerana izao tontolo izao izay misy fiantraikany indrindra amin'ny fizahantany eto an-toerana. Tsy misy intsony hoy ireo mpandraharaha misehatra amin'ny fampanofana fiara ny fanofana fiara raha vao nisy ilay fioboana izay niteraka fahatsiantoka betsaka amin'ny orinasan'izy ireo. Confinement tena azo karazana annulation be izay. Izany hoe misy dossier efa confirmé dia lasa annulé dia soit reporté izy soit tonga dia mitapy remboursement izay nandray avant izay nandraisanay avant satria tena tsisy touriste intsony izany dia na ny population locale tsy afaka mivoaka satria misy any confinement izany tiako izahay ary tsy maintsy mitranga resaka chômage. Karaka misy voiture légère dia misy 4x4 dia misy bus arakaraka izay mitafina. Efa misy ny paikady apetraka ho fanarenana ny fahatsiantoka teraka izao fioboana izao. Fanarenana izay arahana amin'ny ministera tompon'andraikitra fa eo ihany koa ny fampiroboroboana ny fizahantany anatiny. Tiantoka ministera moa fa nanambara reny ihany zany hoe manana ny fomba iorganizeny aorianan'ny crise ny mpandraharaha rehetrarehetra ao anatin'ny fizahantany fa ho anay manokana izay atian'ny fitaterana mazava ho azy tsy maintsy miara-miasa amin'ny ministera sy client tonga eo sy zay organisation ataon'ny ministera eo no arahanay ny ankoatr'izay miezaka ihany koa zahay misensibiliser ny mpiara-monina eto Madagasikara mba hizahan-tany hanofanay hijery amin'ny Madagasikara. Efa misy ny fepetra noraisany fitondram-panjakana mahakasika ny fanemorana ny fandoavana ny hetra. Na eo aza izany fepetra izany, lehibe hoy izy ireo ny fahatsiantoka ateraka izao fioboana izao. Ireto farany izay nangataka ny fanafonana ny impôt synthétique na ny hetra tambatra amin'ity taona ity. Mangataka ny loueur de voiture eo amin'ny sehatry ny tourisme, mba ho annulena mihitsy ngamba ny année fiscale amin'ity taona ity ny impôt synthétique. Mba mangataka izay satria izahay dia tena ao anatin'ny tourisme ary ny tourisme no touriste tonga eto no esanay. Nefa ny asa zany araka ny efa nazavaina teo mijanona basse saison hatramin'ny décembre janvier efa nanomboka tsy niasa dia ny haute saison efa tokony manomboka zao hatramin'ny octobre any dia novembre ndray efa miverina basse saison. Ary na ny amapagida ihany koa moa misy koa mipatanty izay tsy maintsy aloha dia mba mangataka zany zay hoe mba ho ajanona mihitsy aloha ilay impôt synthétique mba mangataka amin'ny fanjakana hoe dia impôt synthétique mba ho ajanona mihitsy aloha mba tena asika be zareo angataka amin'ity taona ity satria tena tsy misy asa mihitsy ny raha tsy ahivona isan'ny asa miankina betsaka amin'ny fizahantany ny fanofana fiara. Andrasana araka izany ny fiovan'ny toe-draharaha eto amin'ny firenena sy manerana izao tontolo izao ahafahana mamerina ireo sehatra asa mamelona olona maro. Naneno fahavononany amin'ny fampitaovana ny barena Madagasikara ny marika fatan-daza maneran-tany NEC. Omaly no nafantatra izany ny avy anivon'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra. Iona zay. Voninanao ny équipementier ny barena Madagasikara ny marika fanta-daza maneran-tany NEC. Omaly nahazo fampahafantarana momba izany teo anivon'ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra na ny FMF tamin'ny alalan'ny mpanjara ity marika ity aty Afrika. Tao anatin'ny taona maro, i NEC no eo amin'ny laharana voalohany maneran-tany raha fampitaovana sy fampiakanjona ekipa-pirenena na kluba no resahana. Ity marika ity no manao ny akanjon'ny FC Barcelone, Paris Saint-Germain, Liverpool, Chelsea sy ny sisa. Ary izao naneo ny fahavononana izao indray iara-iasa amin'ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra amin'ny fampiakanjona ny barean'i Madagasikara. Raha tsy ahivona, tamin'ny barean'i Madagasikara hiatrika ny kanina 720 no efa nampiseho izay fahavononana anao ny équipementier ny barean'i Madagasikara izay i NEC ary izao nanamafy ny finiavana izao indray. Tranga izay tao manamarina ny ayan'ny mpankafy baolina kitra ny amin'ny hoe nisy kiantrano trano sy kolikoly nandritra ilay appel d'offre nataon'ny FMF antony tsy nahitana ireo marika fanta-daza.
araka izany mitodika any amin'ny FMF ny masony mpankafy baolina kitra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, indrindra taoriny ny resaka tamin'ny tambazotra tserasera sy teny amin'ny fiarahamonina momba ilay cercle Baited izay marika tsy fantatra ary tsy misy fahaiza-manao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Izao fahavononana naiky izao izay mifanojo indrindra tamin'ny fanambaran'ny kapiteny d'ekipan'ny Barian'i Madagasikara Abel Anissé ny amin'ny hoe mendrika fampitaovana sy fampiakanjony ireo marika fantadaza toa ny Adidas, Nike, Puma ny Barian'i Madagasikara izay efa manana ny toerany aty Afrika sy nanakoako nanerana izao tontolo izao. Andrasana araka izany ny fanapa-kevitra ho raisy ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra. Maresaka iraisam-pirenena misy vokany fikarohana ny fanafody iray miady amin'ny tsimok'aretina coronavirus andrana izay nataon'ny Institut de Santé Américaine. Vokatra izay sokajeny izy ireo ho dingana voalohany ihany hatreto. Fanadina. Efa bolana teoriany nanomboany valanaretina coronavirus raha ny fikarohana nataon'ireo Institut de Santé Américaine sy andrana natao tamin'ny olona manodidina ny 1000 raha ny fanazavany Anthony Fauci izay immunologue ary mpanolontsaina manokany Donald Trump mampianatra amin'ny 1.3 isanjato ny fotoana asitranany marary ny Covid-19 ny remdesivir. Raha toka eo amin'ny 12 andro ny marary ny Covid-19 no azo lazaina fa sitrana ny fampiasana ny remdesivir kosa dia mampieny izany eo amin'ny 12 andro. Ny remdesivir izay fanafody nentina nitsabo ihany koa ny Ebola no vokarin'ny Gilead Sciences. Hatreto tsy mbola nisy fanambarana fa mitsabo ny aretina hafa izany. Raha ny fanazavany mpitsabo Amerikana iray izay isan'ny voalohany nanao fikarohana sy nanao andrana tamin'ny remdesivir entina mitsabo aretina misy itovizana amin'ny coronavirus tany amin'ny taona 2012. Azo lazaina fa mitombona ny valin'ny andrana sy ny fikarohana nataon'ireo Institut de Santé Américaine ireo. Hatreto tsy mbola misy ny filazana fa tena mitsabo 100 isanjato amin'ny coronavirus izany. Efa nisy ihany koa ny andrana natao tamin'ny olona 200 tany Chine tamin'ny fanafody io, andrana izay tsy nahomby. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity, ankasitrahana ianao nanaraka izany soava tsara atao tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.